ny tenin'andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Dia mbola fifaliana mantsika riavana ny azotsika manaraka indray ity fandarana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana, indrindra taoriana ny fahatapahana vetivety izay nitranga vokatry ny toetry ny andro. Tsy ahivitsika araka izany fa ny loi FDB izay nomeny mombanjinitsika ary mandravona ity herinandro manontolo ity dia ny hoe amin'ny anaran'ny Tompo, Andriamanitra mihazona ny fanekeny. Andriamanitra mihazona ny fanekeny. Ny hevitry ny hoe Andriamanitra mihazona ny fanekeny dia izy tsy manadino izany na mamotsitra izany, fa ny fanekeny no ampaharetany ny famindram-pony amin'ny olona mba tsy sarahan'ny olona aminy, satria izy dia tsy te hafon'ny olona, eny na dia mpanota fantatra loatra ny olombelona dia amin'ny olona izay tsy marina izany fa mpivadika fanekena. Koa dia hoy ny teny manao hoe fa famindram-po no sitrako, Osea 4:9, dia famindram-po vonona ny amela heloka, vonona ny havana amin'ny mpanota mba havonjy azy. Ary dia tsy zoviana amintsika intsony fa natolony ny zanan'ilay tokana mba hatanteraka ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra ray izay pahary antsika. Zava-dehibe mahagaga ary tsy takatry ny saina tokoa ny hoe Andriamanitra mampaharitra ny famindram-pony amin'ny mpanota mba havonjy azy, ary dia manao fanekena izy mba tsy hitsaharana izany famindram-pony izany amin'ny olona. Fa amin'ny alalan'ny fanekena no ahafantaran'Andriamanitra ny tena olony izay no amarininy ary anorenany ny fifidianany azy tokoa zanaka mandova ny teny fikasana sy ho mpanompo izay miray antoka ao amin'ny fanjakany sy ny asany, dia araka ny teny Jesosy Tompo manao hoe izay mino ahy ny asa ataoko no hataony koa. Jana 4:12 tapany voalohany. Raha kapoka izay voalaza dia famindram-po mandrakizay, famindram-po maharitra ary tsy misy fetra, izay no tian'Andriamanitra omena ny olona ka hanaova ny fanekena aminy. Ary dia hoy izy mamaly ny olony trapahatsona tamin'ny firehetany fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimasomonja, fa amin'ny famindram-po mandrakizay kosa no amrako fo aminao, hoy Jehova mpanavotra anao. Isaia 4:15. Davida mpanjaka no efa nafantatra izany ka nanao hoe mankalazany Jehova ry olony masina, ka midera ny anaran'ny masina fa indray mpimaso ihany ny fahatezerany, nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahany. Salamo 3:4-5. Ny fahafantarana izany famindram-pon'Andriamanitra tsy misy fetra izany riavana no antony nahatonga ny mpanao salamo hira hoe midera ny Jehova fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindram-pony. Salamo 5:1. Ary dia fampianarana lehibe ny momba an'Andriamanitra sy ny famindram-pony no nomeny Davida antsika raha hoy izy amin'ny anaran'ny Tompo, mamindra fo sy miantra Jehova, maharo-po sady be famindram-po, tsy mandaha tena mandrakariva izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay, satria tia mamela heloka izy. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araka ny helontsika, fa tahaka ny havo ny lanitra ambonin'ny tany no abeny famindram-pony amin'izay matahotra azy.
tahaka ny alavitry ny antsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantrano ny ray ny zanany no fiantrano Jehova izay matahotra azy, fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Salamo 7:9 ka hatramin'ny 4:10. Ny fanontaniana izay mipetraka dia araka ny tombavaka izay nataon'ity olona izay voalazo amin'ny boky Salamo fa saiky maty nefa novonjen'Andriamanitra. Hoy izy: inona no havaliko an Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko. Salamo 1:12 zay azotsika dika hoe noho ny fanoram-pony zay nampaharetiny tamiko. Inona ny valiny? Ny mino manamasina ny tenany ho an'Andriamanitra. Ny mino manamasina ny tenany ho an'Andriamanitra araka ny lohevitra izay banjintsika amin'ity andro ity. Fa Andriamanitra hoy ny soratra masina tsy niantso atsika ho amin'ny fahalitoana mba haverentsika, fa amin'ny fahamasinana mba havoavonjy antsika. Tesalonianina 2:4-7. Dia hoy ny mpanao salamo: iza no hiakatra ny an-tendrombohitry Jehova, ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina? Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na mianina hamitaka. Ireo no ankasitran'Andriamanitra fa handray fitahiana avy amin'ny Jehova izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Salamo 4:17 ka hatramin'ny 5. Dia araka ny vaky teny voalohany izay tondroan'ny perikopantsika amin'ny Salamo 4:1 ka hatramin'ny 9. Inona araka izany mety hohevitry ny hoe manamasina ny tena ho an'Andriamanitra. Manamasina ny tena ho an'Andriamanitra. Raha bangoina dia roa no hevitra andikatsika azy. Ny voalohany, manokana ny tena ho an'Andriamanitra satria izay no takian'Andriamanitra, dia araka ny didiny manao hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Exodus 20:7. Ary ny faharoa dia ny manadio ny tena ho an'Andriamanitra dia ny ho afaka amin'ny fahalovana noho ny ota, dia ny fahalitoana, ny pentina ary ny aitraitra samihafa avy amin'ny nofo sy izao tontolo izao. Araka ny teny Petera apôstôly manao hoe fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety ho lo, fa tamin'ny tsy mety ho lo, dia ny tenin'Andriamanitra zay velona sady maharitra. Petera 1:7-20. Koa izay voatokana ho an'Andriamanitra dia mitafy ny fahamasinan'Andriamanitra na ny marina kokoa. Ampitafian'Andriamanitra ny fahamasinany dia ny fanahiny, ny heriny, ny fahamarinany, ny voninahiny, ny toetra sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ary dia mandresy ny ota sy izao tontolo izao rehefa voadino rano Kristy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa tsy inona ny fahamasinana raha lazaina amin'ny teny iray, fa Jesosy Kristy ilay masin'Andriamanitra tonga mitoetra ao amin'ny olona izay mandraisy mino azy dia monina ao aminy. Ary dia izany nahatonga ny Paoly apôstôly hiteny hanao hoe tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Galatiana 2:20. Fa toky lehibe no nomeny Jesosy izay rehetra nandray azy dia ny hoe satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Janona 4:20-7. Koa dia ny fahaveloman'ny Kristy no fahaveloman'izay nandray azy. Ny herin'ny Kristy no heriny, ny fandresen'ny Kristy no fandreseny, ny voninahitry Kristy no voninahiny. Araka ny voasoratra Paoly manao hoe Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Kolosiana 2:7 dia fiainana zay tsy ho levona mandrakizay mandrakizay, ary dia ny famondram-pon'Andriamanitra no mahatanteraka izany. Ny famondram-pon'Andriamanitra ao anaty koa no fiasany. Telo lehibe no fiasany. Voalohany, izany dia midika fa Andriamanitra dia tsy mamaly ny olona araka ny fahatsoany mba hitsarana azy sy hanamelohana azy, fa vonona kosa izy ny amela ny fahatsoany mba havoavonjy azy sy havaozany ho olom-baovao ao amin'Andriamanitra. Dia araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo,
ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Fa ao amin'i Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahanaina no nanafaka aho i Paoly tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Romanina 5:1-2 zany. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Koretiana 5:5-7. Faharoa amin'ny hoe fiasan'ny famorampon'Andriamanitra. Ny famorampon'Andriamanitra izay mahatonga ny faharipony dia mitaona ny olona hibebaka, handray ny famelan-keloka avy amin'ny Tompo, ary ho vita fihavanana amin'Andriamanitra. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra, ary Andriamanitra niny tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana. Fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny, dia Jesosy Kristy zany. Asan'ny apôstôly 7:7. Ary ny hevi-dehibe fahatelo ny amin'ny asan'ny famorampon'Andriamanitra. Ny famorampon'Andriamanitra noho ny fanekena izay nataony dia ny mbola andrenesan'ny olona ny antson'Andriamanitra izay mitaona azy ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, dia araky ny teny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, iza no hirahiko ary iza no handeha ho irakay. Isaia 9:9-1. Ary ny olona izay antsony dia tia no hita ho maharitra amin'ny fanarahana azy sy ny fanompoana azy, ka azon'ny Tompo mampiatra aminy ny fanoharana izay nataon'i Jesosy manao hoe sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Liko 2:20-7. Ary dia ho amin'izany fahatanterahana zany indrindra no nanomanan'ny tompony olony mba tsy hanatsiny amin'ny andro fiaviany, ka nanantotanterany ny baiky ny masona amin'ny olony manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany, ary izay maloto aoka mbola hialoto ihany izy, ary izay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina aoka mbola hiamasina ihany izy. Apokalipsy 2:20-1. Fa izao no sitrapon'Andriamanitra ho i Paoly, dia niana-masinana anareo ifadinareo ny fijangajangana izay endriky ny fahalovana, mba samy hahafantatra izay azonareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala n'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy niantso atsika ho amin'ny fahalitoana fa amin'ny fahamasinana. Tesalonianina 1:4-7 ary 5 dia araky ny vaky teny faharoa amin'ny perikôpantsika, ny Tesalonianina 1:4-5. Dia ry havana ho fezina zao dinidinika izay manorona tsara ny finoantsika sy ny antony inoantsika dia ny fiantson'Andriamanitra antsika mba ho azy tokoa amin'ny alalan'ny fanamasinana ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Ny mino dia manamasina ny tenan'Andriamanitra izay efa nanao fanekena taminy, dia araky ny teny manao hoe izaho Andriamaniny ary izy ho holoko. Jeremia 1:3-7. Koa dia endriky ny fitandrovana ny fanekena izay nataon'Andriamanitra, ny fitandrovana ny fahamasinana, dia ny firaisana amin'Andriamanitra sy ny fanokana tena ho an'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra to ho an'ny Josoa ny teny mazava raha nampisafidy ny vahoaka ny firenen'i Israely izy nanao hoe fidionareo anio izay ho tomponareo, fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an Jehova izahay. Josoa 4:20-5. Amin'ny tsy mino dia ziga mavesatra sady tsy antonony zany hoe manamasina ny tena ho an'Andriamanitra satria fantany fahalemeny. Ary ho an'ny mino kosa dia tsy entana ataon'Andriamanitra tsy ho zaka sanatria ny fanamasinana tena ho azy, fa asa ny finoana
an'Andriamanitra izay mena azy sady endriky ny fahatsiarovany ny fitiavan'Andriamanitra azy, ny nanafan'Andriamanitra azy, ny nanavotany rano Kristy azy, ka nyony koa ny fitiavana ny Andriamanitra izay fa tia azy. Dia araka ny tenin'ny Jaon'apôstôly manao hoe fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Jaona 1:5-9. Tsy mavesatra satria didim-pitiavana izay mahatonga fahasoavana lehibe zany dia fifaliana sy voninahitra ary fiainana mandrakizay. Sarobidy indrindra arak'izany ny nanaovan'Andriamanitra fanekena amin'ny olony. Rahafitinina dia 3 no antony lehibe. Ny voalohany, antoka izay mampaharitra ny famirapon'Andriamanitra ny fanekena izay nataony mba ho famonjena antsika olombelona mpanota. Ny antony faharoa izay nanaovan'Andriamanitra fanekena dia izany no fatorana izay tsy hita maso, izay miazona antsika hoe ho ampelatanan'Andriamanitra ka tsisy haharombaka antsika. Ary ny antony fahatelo, ny fanekena izay nataon'Andriamanitra no antoka ho amin'ny fahatanterahany teny fikasana rehetra izay omeny. Fa Andriamanitra dia mahafantatra ary miahy ny olona izay nanaovany fanekena. Ho an'izay manaiky ho fezy ny faneken'Andriamanitra sy mihazona izany, dia voan'ny Tompo ho azy ny varavara ny fanjakan'ny lanitra ka tsy hisy anidy. Fa hoy Jesosy aminy, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Mateo 5:20-1. Vonahitra ho an'Andriamanitra raitsi-toa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay fanekempanavotana mandrakizay ho antsika izay mino azy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.